amin'ny maha mpamboly ny mpamboly dia vokatra no andrasina eo ka dia misy karazana zezitra izay atao hoe ampiarina aty ambato finandrahana zezitra zevo sy ny zezitra composta moa zay spahatra ny filazanay azy ity na fangaroana zany zio zavatra reo mifagnampy hery mba ho entina hagnatsarana an'izay tany zay ny zavatra ho marina fa zezitra biolojika daholo zany ny zezitra ampiasana eo amin'ny fagnatsarana izay tany zay ka tonga eto zareo senerita zany izay teknisiany manokana mahakasika an'izay tsempi-karohana zay hagnatanteraka an'izay fomba fiaraha-miasa mba hatratsarana ny tanjona dia ny fagnatsarana ny tany mba hazahoana vokatra mahafapo amin'ny mpamboly aty amin'ny faritra ambato finandrahana fa indrindrandrindra moa tony firenena dia eto Madagasikara zany. Efa nanao ese zany agnay tamin'ny heritaona tsaramaso natao tao ketro dia vary natao tary tainakoho agny amin'ny fokontany Savatoana dia rehefa nanao ese agnay dia nahatsapa fa tsara ny zay zika zevo rehefa miaraka amin'ny zespahatra aty amin'ny faritra ambato finandrahana